an'izay rehetra malala an'Andriamanitra sady voantso no masina ho aminareo aneriavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. I Jesoa tompony lakile no mamonjy amin'ny fizahan-toetra. I Jesoa tompony lakile no mamonjy amin'ny fizahan-toetra. Zany no azontsika amin'ny tinana ity nofinaina ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy toko 7 ny andininy 7 hatramin'ny 17 ity. I Jaona raha nanoratra ny taratasy ho amin'ny fiangonana 7 tany Azia dia samy nanana ny fomba namaritany any Jesosy Kristy lay zanak'Andriamanitra izy. Samy hafa ny fomba namaritany Jaona any Jesoa raha nanoratra ireo taratasy 7 izy. Eto amin'ity taratasy ho an'ny fiangonana tany Filadelfia ity dia ambaran'i Jesoa, ambaran'i Jaona fa i Jesoa lay tompony lakile. Zany dia hitantsika ne ohatra eo amin'ny andininy 7 tapany 2 sy ny andininy 9 dia hoy ny voalaza hoe izao no lazainy izay masina, izay marina, izay manana ny fanalahidin'i Davida, izay mamoaka tsy hisy anidy ary anidy ka tsy hisy amoa. Fantatro ny asanao, indro efa nasiako varavarana mivoa eo anatrehanao. Mazava zany fa io Jesosy Kristy io no tompony lakile na tompony fanalahidin'ny Davida koa ny voalaza eto, na ny fanalahidin'ilay tanànan'Andriamanitra, fanalahidin'ilay Jerosalema vaovao izay ambara eo amin'ny andininy 12. Etsakilan'izay kosa dia ambara fa ny mpino na ny fiangonana dia zahan-toetra. Ary raha zahan-toetra ny mpino na ny fiangonana dia toa tazana eto fa mafy zany fizahan-toetra zany ary misy mihitsy aza mpiara-miasa amin'ny Satana izay tonga hanozongozona ny finoana. Misy mpisandoka sy mitondra ny fahefan'ny Satana no mizahan-toetra amin'ny fiangonana. Ianao na dia kely ery aza, arak'izay ambara eto hoe eo amin'ny andininy 9 hoe manana hery kely ihany ianao, na dia kely ery aza ianao, dia ilay Jesosy Kristy, ilay tompony fanalahidy, ilay tompony fanjakan'Andriamanitra, ilay mampiditra ny olona ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra no mamonjy ny mino amin'ny fizahan-toetra sy amin'ny fakapanahy arak'izay ambara ny andininy 7 sy ny 10. Ianao na dia kely ery aza dia ilay tompony fanalahidy no hiaro anao ka hampiditra anao ho ao amin'ny varavarana mivoa amin'ny fanjakan'ny lanitra, hampiditra anao ao amin'ny safi-boninahitra araka izay ambara eto. Ry havako malala, tena mampahery ny mpino zany tenin'Andriamanitra zany. Atsapan'ny mpino rehetra miatrika ady mafy, ady sarotra na mafy toy inona dia ho tsapanao fa tsy miady rery ianao. Eo am-pamaranana ny fibanjinana ny loha hevitra hoe mampiorina mino ny fizahan-toetra isika, tsarovo ry havako. Na toy inona fizahan-toetra atrehanao, na dia hampiasa ny heriny rehetra aza Satana andavonanao, dia tsarovy fa mbola mahery lavitra noho izy ilay Jesosy Kristy, ilay tompony fanalahidy. Izy no hampandresy anao, izy no hamonjy anao, izy no mampanantena anao ny safi-boninahitra. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra, ho amintsika kosa izany tenin'Andriamanitra izany. Amen.
hivavaka isika ry avana. Andriamanitro misotranao zahay mandre indray izany teny mampanantena fa tsy miady irery zahay fa miara-miady aminay ary mampandresy anay mihitsy azy ianao. Mahatsiaro manokana izay mitondram-bavaka ireo kristianina miatrika ady ny finoana, ady panahy, ady mpiainana, ireo rehetra izay mahatsiaro tena ho tsy misy mpiahy, tsy misy mpiantra, ianao lehibe fiantra sy be indra fo, no hamangy ny fonony tsiraray avy, ny isa-tokantrano, ny sambatan'olona, androtsaka ny andon'ny lanitra sy ny tsiron'ny tany ho amin'izy ireny ianao. Ataonay sy angatahanay Andriamanitro amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zokinay izany vavaka izany. Amen.